Salon des études internationales zany karakara mata jeune fanao isa-taona andehan'ny fahafolo izy amin'ity taona ity dia totosaina etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy. Hetsika anankiray entina mampahafantarana indrindra ireo mpianatra malagasy ny fianarana ambaratonga ambony azo ratovina ivelan'ny Madagasikara. Ny mampiavaka azy amin'ity taona ity dia ny fisian'ny toeram-pampianarana ambony maromaro zany izay manolotra filiera vaovao mihitsy atsika malagasy. Maromaro izy ireo no mandray anjara ao anatin'izy ary indrindra ihany koa zany ilay fahafahana hoe mianatra eto Madagasikara nefa mahazo diplôma avy any ivelany. Zava-baovao ihany koa zany izay ho atolotra mandritra ny hetsika tolosaina etsy amin'ny hôtel Carlton ity amin'ny voalohan'ny volana sy faharoan'ny volana mars ho avy izao izay hetsika karakara mata jeune andeha amin'ny fahafolo iady eo. Ny afatra fotsiny ho an'ny ankizy zany izay tonga mitsidika ny hetsika tahaka itony dia ny fitondrana taratasy kely zany fandraisana noty ahafahana mandray noty ireo zavatra maro be izay hita ety. Marena moa fa ny salon dia misy exposition anatiny zany hoe fampiratiana ho an'ireo firenena maro be isan-karazany fa eo ihany koa zany ny conférence izay ahafahana miresatretsaka indrindra zany mahakasika izay fianarana ivelan'ny Madagasikara izay mandritra ny ataony zoma fa voalohan'ny volana marsa zany araka voalazako teo. Inona mety mampiavaka? Ny mampiavaka azy araka ilay voalazako teo ihany dia ny fisian'ny fianarana ambaratonga ambony zany hoe any ivelany eto Madagasikara ihany ianao mianatra kanefa dia diplôma avy any ivelany zany no azonao. Izay no anisan'ny zava-baovao amin'ity taona 2024 ity.